Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ho an'ireo mpitian'ny sarimihetsika malagasy tamin'ny endrika VCD sy DVD ilay horonan-tsary Adsan vokatra farany izay novokaran'ilay trano mpamokatra Scoop Digital. Manana ny mampiavaka azy ity horonan-tsary mihetsika ity. Nivoaka omaly alarobia 20 Aogositra manerana nosy ilay horonan-tsary navoaka ny trano mpamokatra Scoop Digital nampitondraina ny lohateny hoe Adsan. Mpivarotra sy teknisiana ary mpandrara misy arivo mahery no honisahana ity vokatra ity. Matipaika ny fitsinjarana ary avy hatrany dia tonga naka ny anjarany avokoa ny mpanjifa. Nampiavaka ny fivoahan'ny Adsan ny fanomezan'ireo mpilalao sarimihetsika ao anatiny ny rango-poy ho fahatsiarovana nanerana ny Antananarivo ho an'ireo izay nanjifa ny DVD sy VCD. Na dia maro aza ny tsy mbola nahita ny horonan-tsary Adsan dia tsy nisalasala ireo mpanjifa satria efa manana fahatokisana ny trano mpamokatra Scoop Digital sy ny fahaizandry Rajao sy Rilenaivo. Fa eo ihany koa ny tombony lehibe ho an'ny mpankafy satria dia horonan-tsary robe izao no ao anatin'ny fonosana Adsan izay amidy 507 ariary ny VCD ary 507 ariary kosa ny DVD. Mbola mitoy ny fivarotana izany ary miara-misalahy amin'ny brigade antipirate sy polisy nasionaly ny trano mpamokatra amin'ny famongarana ny piraty. Zazeltia Narorola Afiety Inona moa ilay teneniko teo? Mariky ny fitiavana ny fanajana. Zary mihitsy lesy bebe. Mariky ny fitiava-tanindrazana ny fanajana miasa. Lasy Zay ny ity.